mahafaly ny radio l'ambassadeur indray manolotra tantara indray miseho anao mitondra lohateny hoe lalan-tsarotra. andrenesanao any solofo, ery, tosin, saondra, voary, iaina ary simonety. mandroso tratra ny taona aloha ritovo ie samy tratra no avy za indray ve anankizy nareo vao hita tsy hitanao ty asa mandrarahany Antananarivoko nga misy iainana any enjana tokoa saranareo ary zay tonga tamin'ity taona tiako zay tamin'ny hery taona ataoko ilay tsy afaka ie roa taona tokoa moa zay nantsika farany tamin'ny taona vaovao ohatr'izao zay ary aiza daholo ny ankizy ao ambadika ao ngefa be ankizy ao nareo sisany nandrasana nga za ve tsy ava-baraka manao ao ny dadao ao izy andao aloha mandroso fa aizany de hoe maravarana eto fotsiny andao aty eny ary efa reo daholo atao aiza ny entana atao veo amin'ny sisiny eo fotsiny mba tsy maninona way kaivindrefa tongato e ahoana kirilala tratry ny taona alohandry e samy tratrany amin'ny manaraka ndraiky de ahoana elaka izany nala elo be andry mihitsy a zany mandeha tsara hoe sakafonareo aloha efa mikarakara zay ato ngandry efa naona sady efa anaonako sa misy anampiana olona reraka io koa fa efa mipetrapetra aloko eny arika nandro tamin'ny efitra dadabe aty fa izy oatra mbola makamaka aina marina ahoana dada salama daholo tratrany taona zany manaona fahasalamana to engo tamin'ny ankizy hoe tsy de salama hoana ianaoko fa nanino efa aretinatitra nga hitantsony fa dada tokoa moa zao firy taona ohatra nareo ary tsy mahatatidiko za ndray ve niatatidy an'izany ohatrany fito amin'ny valo manko ny dadiny fikotiko anazy manakaikikaiky an'izay ihany raha de ahoana aloha de zao mbola tratra ny taona zao alohako hitako fa aly mahita anareo ro zanako ary ohatrany mba ao daholo ny ankizy sa za ve no diso fijery tamin'ity lohatra ny tonga daholo mba complet zany tsika tamin'ity taona ty eka ina vaovao any Antananarivo any ny any Antananarivo andry dada de korotana lava angamo misy vaovao inona any korotana betsaka dada moa zao eto amina eto izy efa iraha mahita satria le te-pahasalamana zany ohatrany tsy de azo antoka de farany izy loha nalainy tsy de nilaza taminareo ihany anay fa de io izy loha eto aminay indray loha mandra-pa za iraniko kely loha nareoko atao hoana ary raiky izy fa de kely sisa nananareo kely sisa hoana ary dada atao aloha zay metiko tany amin'ny hôpitaly tokoa moa nareo mianaka ny neona farany ngambany raha tsy diso tamin'izy nidro hôpitaly farany teo iny za moa ro dada zay mihitsy ka zay mihitsy endraky izy mbola tafahoana ihany tsika ty de inona ny azo resahana mba faly ve dada aloha am'izao fahatongava amin'ny vivy zao e ohatra izy ohatran'izany aizako jere ty izy tao blankiny ery ary indry tokoa moa zao ry viviany nefa eto foana vezivezy eo any tena marina ka sao de mba misy asa mety aminay aloha ny ambadika any fa eto nge mahina be nareo tsy miteniko raha idetavana ve tsy ahitana mbola le manao collecteur moa zao no ataonao atsika miala amin'io zany ohatran'izany ndray zao mety fa ty asa ataonay ty fa tsy de mandeha tsony zany raha mahalafo telefonina ray ao anatin'ny 2 andro ary izy koa be mpanao loatra ny zay koa ny olana zao de nareo zany isaky ninona miakatra sy taloha anay miakatra indro isan-kerinandro zao isa tapabolana nareo koa tsy mba mandalo any aminay mihitsy ny rehefa mba tonga any nareo mifindatra amin'ny matetika ko nge ny olana no araka izy sao de mba jerena aloha le sakafo ao fa novarindresaka eto fotsiny efa ao nge ny ankizy efa misy ankizy any ambadika any efa vita daholo dada kay ngata de efa naony tsy de hoe nona fa sao de nikizy kely nononako nareo maro anaka daholo efa vombonina eny angamba fa de miandra ny lera fotsiny de mihinany ataona maro nareo ikizy kely be da be reo ve tsy aloha tokany efitra sa ahoana tokoa zany anaovana andreo ndreo mena sakafo tokoa aloha fa sao de nona alors zareo mena aloha de avoantsika mihinana
efa maninona raha toetra tokotany itsy izy toko fa misy malomaloka eo dia akambana amin'ny tsy eo maninona mety zay ka mety mihitsy sady mikoranyetsona tsisy resahany reo zao rehefa aveo ahoana aloha rakizy ahoana le cotisation amin'ilay solom-body akolo cotisation amin'le fiara-panasasy ny taona ve ie ohatrinona moa tokony hoe 100 000 pary fianakaviana ono ay lela vola ve zany nomenany dada sa ahoana inona moa zany resahanareo zany miresaka anay hoe ampy ve ny varina andrahonao ka ive ie fa ono ary reto a maninona raha tsy vola no amena azy fa ataony inona tsony moa zany dia atao inona indray arosindry iano a ohatra hoe akanjo dia voaetsena zany dia le hoe akanjo koa ohatra nefa mahazatra foana le manome akanjo hoe sasa taona dia akanjo pataloha body fotsy sy maninona zany fa tsy maintsy izay ihany no metsika azy ko ataony inona tsony vola ary za mieritreritra hoe maninona raha ohatra hoe atao akanjo zay tokoa dia costara vaovao reny ny vidinao azy le mba tsaratsara reny indray dia tsy ho atolotra androany ve zany le izy sa ahoana dia ahoana tokoa moa zany raha ohatra ka hoe sa hoe andeha tsena vetivety ny zahay mihitsy moa ny eritreretiko a hoe mandrapikorana eo dia voavity ilay izy dia atolotra ho azy rehefa avy eo izay mety ndao tsika sindry araka ndao ary fa tsika zay ela tsy niarany an-tsena zay aloha dia nofo izay araka hivoaka an'izay ohatra ny tsy hitako iriny nareo rehefa mahita fripery fa miondrika aloha mandany adiny firy alao ny ray ihany no mivoaka any izay zany ndeha aloha me sakafo ny ankizy fa andana ndry tonga dia mandeha nahoana ny tany ritovo a nahatsiravina ary sia fa ahoana e leobe an'ilay fiangonana dada mariny tsy hitako hoe ny antony ivavahany amin'ireny fiangonana manavakavaka ireny fa hoe maninona raha ianao ny tany ngamba dia tena famaly tamin'ilay pastera tao mihitsy fa ahoana oziny tsy azo ampidirana faty hoe fiangonana zareo e aiza koa e zany one fa nahoana hoe tsy haiko tsy fombafomba ampiangonana zareo ngamba hoe mampiditra faty any ampiangonana e tsy fantatritsony izay antony akoatr'izay ary sao dia mba tsy navita adidy tao amin'ilay fiangonana ary dada dia naty izany araha ve dia efa matotra an'io ve dia mbola ho asiana romoromo ohatr'izany ihany zany foana reniko dia efa tsy rariny kosa raha izany ny zavatra mitrangaka dia atao ahoana zany dia ho avy eo ny zareo dia efa solotena koa amin'io tsy mety an'izany tsika aza manaiky an'izany dia anao iny ianao raha tsy anaiky aloha hijanona dia tsy asiana fanamasy abisoto farany zany ety fa tonga dia avelao hoentina amin'izao letsy a ka sao dia manahirana ny mpiarahamonina sy ny fianakaviana zany ataiza koa nisy faty mivoaka dia tsy nisy fivavahana tsy vao zao no nisy an'izany zao ary alao iantso mopera indray ah elahy ve adaly vatala hoana e fa tsika ve katolika fangamo tsy mety raha vao tsy mpivavaka ao zany tsy mety raha tsy ataotao foana ohatr'izany izy tiako dia inona ary zany adabo ihany fiangonana mizahatavan'olona mahatsiravo dia atao zany mikabary dia samy mialako zay ko inona ataontsika eo ndao amin'izay reto andeha fa atoandro ihany amin'ny andro eto anay zao vao vaky ny lohanay hoe inona no ataoko fa ahoana hoe tsary azo ampidirina any am-piangonana hoe dada dia ahoana zany ny atao dia miandry eto fa hoe andefa solotena ho eny izy kefa tamy zany izy dia iza ny malala fa dia izay fotsiny ny teniniko za reto te handresa lahatra anareo ihany e hoe ahoana maninona ho aho izy raha levony etsy ampahasam-bahiny za ile efa hevitra tsy mety hatramin'izay dia mbola toizana ihany hita ho ako ahoana moa no hoe alefa etsy ampahasam-bahiny nefa olona mananotarana manano tanindrazany nareo ve reto adala volana fevreny etsika izao e ny orana jere fa ho herinandro zao tsy mijanona jere fatravatra be foana toko katikatara ny tondra azy ihany ndao ariko sady ohatran'ny tsy mety amin'ny fotom-pisainako azy zany hoe dada zany tsy pery ampahasam-bahiny ary ny olona very faty no alefany hita ho ako aloha izy andeha hody amin'ny amin'ny tanindraza olona manano fianakaviany sy ny zanany izy ko nahoana nao tsipotsipy fotsiny ny fatina lika ihany tsy mety zany
dia raha andeha nefitsika izao a ny andro efa miroambe folo le paster ity tsy hita ihany dia ho tratrarivo vetontsika dia efa tsy hahandro ny sitrapo ny fanay ny vady efa tafakevitra fa natongana sy tonga izy dia efa tsy maintsy mandeha zany e. Ahoana izy ity raha misefa toa tena ratsy be mihitsy izany lalana izany e. Nga hita ry sofera fa tokony andro fa avaratra fomba an'io a. Ko nareo milaza hoe ho tonga ny tômôbilina sady tsy dia ratsy ny lalana nefa zao vera nga ka tsy napoziko hoe ho ratsiratsy ohatr'izao ty fa tamin'ny herintaona zay vao nakavokatra taty tsy ohatr'izao a. Aleo aloha hidina daholo raha olona reo ka ampidino aloha fa tsy mety izao. Fotaka be io raha nga ahoana nampidinana olona amin'io fa arosoy aloha fa sao dia mba mety mandeha ihany ka tsy aleonao ve ny olona ny mandeha tongotra toy izay ny tômôbilina no simbeto e. dia ampidinina zany le olona aoriana aleo aloha midina daholo mihitsy fa mavisatra be ka jerenao io lavaka be io le tômôbilina roa mihitsy koa nga mba malemilemy fa io ve dia tsy ho afaka izy koa ane 4x4 aloha no tokony nitondra nareo taty fa ka tômôbilina naitondra zao lasa midika izy fotsiny ka hitan'ny sofera nisy 4x4 ny orinasa izay mihitsy ny saika hoe hitondra fa nisy programa tapoka tsy maintsy nivozainy zareo dia tsy maintsy nakaty aminareo aloha fa za konge tsy nanapo hoe ohatr'izao ny lalana ty efa mivoalazako teo zay miamatsiny aloha fa tsy sanatria hoe manaropaty a fa mba manampy gazoalina kely nareo fa ny ronflement eto zavatra enjana be mandany gazoalina be io ka dia amin'ny 4 litre indray zany ny tianao tenenina mba manampy fotsiny aloha nareo dia ho hitako eo e fa tsy izay fanarahana vera nga dia fanarahana faona koa na sina sao dia mba manararoatra indray ianao zany sofera inona raha nga ny anararotako amin'io manampy 5,000 ato fa ny akoatr'izay tsy vitako ka andao aloha dia hoe ampidino daholo aloha le olona io zareo arinao midina daholo aloha fa vera tsy ainan'izay tômôbilina malemilemy moaka koa ty malemy mohaka anao ninona e ao midina ry zareo fa manositra mihitsy ny angamba tsy naka an'izay matanjaka ianao ko lazainao mohaka ny tômôbilina mbahoaka mandeha ho aby tsisy hoe midina ny olona fa rehefa ny anareo ampidinidina rery zareo a vera nga efa reraka kinona ary ty tena menmenina be an'ilay sofera ry zareo hoe ahoana hoe tsy napozy nono hoe ohatr'izao ny lalana fa ratsy be hoe dia tsy mety izy raha tsy ampitomboana ny volana dia ahoana zany so raha tsinona koko tsy fanarahana ihany ny fanarahana za aloha efa niteny hoe ampiko 5,000 vola rehefa laniko iny namena azy io dia ahoana zany sao dia mba afaka mifanamatamatra eo aloha fa taona tsy te hiverinao aloha ntsony a mahita mivasisotra ka no fotsiny loha aza mifamaly aminy nareo koa izay be vava tany aminy lanynareo makany amin'ny devant fa zaho toa tirina ty indray aloha mekara malakilaky raha olona fa alina ihany ny andro a lalana koa zany makaty aminareo zany ro madamy vivy a ao aloha ary mbola tsy hitanao zany ve enjana be ao ty mbola tsisy dikany io raha mbola ratsy ny olo izay nale zay hoe tsy enjana be a efa betsaka ihany zay hoe ambanivohatra nalehako izay fa ty ohatra ny mbola tsisy ohatry ty mihitsy ka raha vao fahavaratra ty dia ohatr'izao foana inona tena problema aty sofera lalana mihitsy ny tena tsy fanao ianao
tsy haiko mihitsy izay tsy mahavelona an'ity tsy haiko hoe démarreur ve ny may sa inona fa tsy tena contact fotsiny fa tsy mety midémarre mihitsy nefa tsy mety atosika mitsoka atao anaty fotaka tsy mety atosika ve sao dia tokony ho atosika aloha e ahoana ny amoahantsika nyity mitsoka atao anaty fotaka ity ary raha ohatra hoe batana indray dia sady ronflena ny batany olona vitsikely ireo ve ranga inona no vitanareo hibatany zavatra miraikitra tanteraka mihitsy ity sao dia lany lasantsy fa motera ve nefa velona motera tsy maninona fa le démarreur mihitsy aneny tsy mitondra tsy mety velona le izy dia tsy hitako izay moyen amin'ity aloha hatreto a sa ve hoe tsisy électricien ve miaraka amintsika amin'ireo sao dia mba misy électricien ohatra ko ny chauffeur ve tsy afantatra izay tokony ataony anio amin'ireo namanareo ireo zany sao dia misy mba électricien marina afaka mamelona azy aloha fa le olona miaraka aminao ve tsy mahay e zay chauffeur fotsiny io fa ianao tokoa ve hoa mpamily dia tsy ho hainao ny mikirakira sy mba mamboatra izay simba ao efa mba betsaka ihany ny lalana hitako aloha fa ty anareo ty tena tsy tokony nandeha taty mihitsy raha napoziko zao raha nga tsy nakaty mihitsy arono a e raha ohatra hoe efa mitondra-ngady ihany zahay aho fa nieritreritra an'izay ihany sina vavana vovoka kely eo amin'ny plasin'ny pneu dia mba atosika alefa soroko sa ahoana se tsy maintsy miainga amin'izay fa mety afreto ny pataloha dia mirotsaka anaty fotaka nareo zany miaraka ko nareo ahoana fa tsika miaraka manao an'izay tsy mahavitan'io afa nareo aza manao an'izany kosa moa chauffeur fa fahoriana ve ty dia ifanao an'izany fa mba aleo ifanampy a inona moa ny azoko atao amin'izao tsony efa nanao izay mba mety ihany ateo fa tena hafanenina tanteraka sady reraka ka avy tao eo fa tena tsy afaka hirotsaka ao anaty fotaka ao a tonga aty ve anga dia tsy mba misy mécanicien kory miaraka aminao fa raha tsy mba mécanicien ka napozina ohatr' izao ve ny lalana ty ko zay ngeranga ty ohaty ianao koa dia za foana nomenao tsiny alina ny andro fa nalao andraindraiky zahay rehefa tsy anao ianao e fa inona ny olanato tsy mety mandeha ravindena le chauffeur fa hijanona fotsiny ambony direction eo fa tsy mety hifanampy amin'le mitona vovoka sy manano fa nga tsy velona tsy velona mihitsiny tsy haiko na le tobila koa nyreraka na ahoana reto a fa kay ve ty sase ato ambony aty to rovotra be taky ninona e nefa ny orany ty to miavy be sao dia tokony avoaka daholo ny olona dia aleo io vata io niditra ato anaty tobila ato dobotranao io razana io tsy aleo ve mivelona ny alofany izy efa fahatylena ihaniko ohatra mety tokoa izay a sady raha ohatra mivelona ny tratran'ny orana eo arary eo dia vao miampitombo ihany ny olana ka maninona chauffeur aloha raha mba amboarina le sase ianareo koa chauffeur midotsana be tira daholo dia mifanesitery eo e tsy hita izay andaminana azy ariko dia mijanona eto izany tsika nandrarany chauffeur indray zay raha hijanona araka amintsika eto ve izy dia ahoana ihany izy ty chauffeur efa maraina nge zao ny andro e sao dia mba atory fanoroana eto indray raha alina efa andeha mihitsy azao ka aka mécanicien any tanàna any aiza vo aiza tanàna aiza any Tsirabeko oatra fa tsy mba misy ty numéro téléphone azo antsona ve dia mba dépanneur amin'ny makaty e ka metso ianao raha misy réseau eo dia andeha tonga any mihitsy ve ianao sa hijery toerana iatsona azy fotsiny dia le olona makaty tsy azoko ny fanontanianao ka nytiako tenenina hoe hitady toerana avoavy ve ianao misy réseau itsonao an'le olona dia le dépanneur amin'ny makaty zany sy ny tena marina koa aneranga tsisy crédit tsy maintsy mandeha makany dia rapely moara nga alefa zany ve no andeha nanao any resaka antsondray-mbava hoe tonga avy aty ny mécanicien sy ny karazany makany mihitsy ny tsara resaka an'le izy manazava azy manondro an'ity toeranyty ihany koa tsy vita amin'ny telefônina fotsiny zany fa tsy maintsy mifanatrika amin'le olona mihitsy any tsara tsy fantatra koa izy na tsy eo atoerana mantsy nahoana dia mba mitady olona hafa amin'izay sao dia mba ho aotraka le rangaty eto ary anay ono a dia inona zany no andeha nanao makany andeha tongotrako rangaty ka zany raha izany ve nisy tsy ora afaka apitsy anao vao tonga eto e 20 kilometatra nge io e
ka inona Mialeto. tianao atongavako zany andeha inona tsisy tomobile ao na makanina miverina dia inona ny andehanako tsy andeha tongotra Dia tafaverina ny firy ianao. fa za kosa mety tsy ho tafaverina androany tonga dia miomanina nareo Zay ary rehefa netra toka hotraka anao nreto zany ane raha androany alina dia raha pitsy za tafaverina ve rangaty dia anao fanahinina melanareo eto tsy ekeny saiko zany fa zao a mandeha anao dia tsy maintsy miverina eto anao na ho amin'ny folo alina anao vao tonga eto fa tsisy atory eto zany. ianao zany tena manasaro-javatra mihitsy inona ny problema raha matory eo Rangaty ohatrany amavananao any zany problème anay zany. Ny fantatrange aloha volanao dia tonga ny fantatranay fa zay tsy parazy problème afy. dia inona zany Sahoana tianareo zareo. atongavany Samy mihitsy. Tsisy anaiky an'izany mihitsy koa eto e. dia raha tsy anaiky nareo dia inona dia samy hijanona eto zany Io ange Rangaty tsy lanonana nanao lena ihany fa andeha andeviny. Hitanao ihany ny razana. Mana fotoana mihitsy izy zany. Dia mitady moyen ianao iverenanao androany fa tsy mety zany rapitso zany vao tonga. dia avelanareo andeha sa tsy avelanareo Fa maninona raha le edo mandeha? tsy mety zanyko Nan tsy mampety azy zany. tokony Koa dia- marina mandeha fa ianao ve no andeha ho any ka zany mahafantatra an'le mécanicien tokony ho alaina fa tsisy ninona fantany amin'izany Ny olona efa tsy matoky anao tsony. Zao ry zareo no atao alao izy andeha fa tsy maintsy miverina izy androany na inona zavatra mitrangana inona zavatra mataony ihany aloha. Zay mifantatro. Tsika ane tsy mitsangatsangana ny ale aty fa olona andeha andeviny sao dia adinonareo ary zany. raha andeha ho any ihany ianao sofera mba hitondrao sakafo zay ka efa tamin'ny alina zay ninakanina farany an'izay mofo kely fotsiny enjana kotika Inona ary ny vahaolana atao. Dia tsy maintsy atory eto indray zany. tena mahasorena mihitsy fiainana zany mahatsiaro mijaly mihitsy aho zany ka manjeraka fa mifiry moa zany zao e Mbola misy mandeha ny findahinareo any. Ny laha ohatra maty tanteraka izy roa. Amin'ny firy zao ry se? Ohatrany tsisy telefônina ty a. zao ve tsy efa any amin'ny sivysivy a Mety latsaka kely Tiany ngamba. mbola tsy tena loha bata teraka. Amin'ny firy? Amin'ny sivy mahery fito. Kay. Tena tsy miverina tsony le chauffeur. tsy rariny tsony kosa ranga zao a efa fantako mihitsy hoe voalasa any iny dia tsy hiverina eo tsony tsika fotsiny no mitonatona eto taty aloha ritovy mba hindrano kely le telefoninanao iny fa ohatrany marary ny kiboko a Ohatrany efa loha bata iny izy ty. tsy maninona fa za vetivety fotsiny ka Ty ary. Zay ary le paisy matabe anareo teo. ka za raha aza misy hohanina Niady efa tsy fidiny ihany inona an'iny fa dia hoe tsy ampy ny sakafo nentina dia tsy maintsy mihinana e. Azela ary ianao e. Ny anahy koa ary zany ny kiboko manomboka marary fa ny anahy aloha eretako eto ka. ohatrany nahagaga reto fa tsy nisy tomobila nandalo mihitsy anatra mipetrahantsika teto Eno a. Ka ny olana nge dia izao tsy atao mason'ny sofera ty resaka ty. Fa ny tena marina zany tokony tsy taty mihitsy ny lalana fa ity lalana ity lala manivaka. Déviation zany. Zany hoe fandehanana manivaka mahatonga haingana zany rehefa maina ny andro. Akay moa zany rehefa fahavatra tena tsy fandehanana mihitsy ny aty fa za tsy ty resaka eo mason'ny ry fotsiny. ndrekako diso lalana zany tsika raha ny tena izy zany ve tsika tsy eto ny raisina mama Fa misy inona? Orbera fa nisy inona tany? loza tam'izah le mipetraka tsara iny de nisy ny safo ny lamosika nisy ny safo any lamosika de nisy aloka nandalo aloka mainty be nandalo lasany Aloka nakaiza? nandalo any anaty azo any fa tsy hita Dia vita ve nataonao aloha e? zany nga hita tsony tsy fantatra fa de tonga de niala Dia hono aiza ny finday koa aiza? toko latsaka za raha nikoropaka be Ndraiky aky io tena telefônina ilay sady le izy koa lobaty tany am-pandehanana nge de zay andao jerena any. tsy mba misy iverina any tsony ka
iza niaraka amiko jery le telefônina any dia inona koa efa nitsilofana an'izay ihany nga misy telefônina mandeha tsony ato misaky sary aloha nareo mba hidirako fa aleo zaho any anatinatiny fa sangam-bolo mihitsy azy zany inona ary natahorandro be raha am'izany idio labasy io mangina veritreto inona zany ohatrany mihetsiketsika zany tobilina zany ary so dia mba ororotany indray raha olona entiko ohatrany a ohatrany atri andao ivoaka raha izany tena mivotrovotra be zareo le tobilina andriamanitra ary inona zany mikirovodrovoka any ambony an'izany nareo lehilahy indray ve mampatahotra anay vehivavy zany misy mikarodraka be any eo ambony ao andriamanitra fa ino ao amin'le razanao mihitsy zany mietetika be le vatany zany vata ohatrany tsy mivata dia inona no atao andana jereo ivoaka ve sa ahoana jereo toa jereo za aloha tsy hoany fa ndanareo lala makany reto ka ho avela ho lasany any ange idady andanonareo miraha mandeha mivoaka mo dia mba jereo andany laribera mivoaka meloa za tsy hivoaka antsony nareo matahotra io ary ino za mikasosoka be amin'navazany miforaka be lohako tena misy olona reto ivelany eo afeno ato alao aho atao mbadimbady mangina tena loza raha olona iny alina iny saika tsy naraina ny andro dia inona aloha zany ny hevitra fa raha za aloha dia tsy atory fantelony etso mihitsy tena marina za koa aloha iza koa ny atory eto dia ahoana ny hevitra ary tovoka ny any zany ny atoko ako mbola mararibeka tena zange tsy nipimaso mihitsy alina tsy hitako izay hevitra atao sady ny tena loza efa maimbo be le razana dia ahoana dia izay tapakareo fa tsy manakolazaina ntsony ary vivy tapaka amin'ny ahoany ary iny nga sofera iny vao tamin'ny miladilady an-trano aiza ho azako ty androany ahoana ary nga sofera n'izao vao tonga ka zaranareo ary ve tongako mena tsy indray dia tsy mba nieritreretinao mihitsy ve ny zavatra nanjohanay teto halina aloha sady faly fosiny ianao nitsokana akany tsy fantatrareo izay antony tsy nahatongavako mazava ho azy fa tsy vita indray andro ale retorana iny lalana iny ditongotra ny eny nalehako 20 kilometra nady zany veranga dia andro manalina mandeha any any sady ny olana koa tsy afaka le électricien tsy afaka niaraka tamiko izy fa milaza hoe ho avy eo ihany aloha fa tsy haiko inona tsara hoe tsy fantatro fa milaza ho avy eo izy tsisy olona ho avy amboatra le tobilina ve zany miaraka taminao an-trano nahita mécanicien fa tsy afaka niaraka tamiko izy fa milaza fa ho avy eo andeha moto tsy afaka mitady olo-kafa ve ianao hoe miaraka aminao zao dia zao eno dia hiverina andray ve izy raha ny hevitrareo zany tsy azoko mihitsy ka nity miberina antahina aveo rehefa tsy afaka ve le anankiray dia tsy nitady olo lafy izy zany ka zay no efa mpanamboatra an'io tomobily io zany efa manana mécanicien efa mpanamboatra an'io dia mécanicien be da be io koa ve raha mise dia tsy ahita eraky ny atsira be ianao dia hiandro ny atongavan'izay olona zay zany tsy miandro mihitsy mifitra zay zao no avy eo tsy haiko fa andeha moto izy moto zany eny vetivety ary aiza ary aloha le sakafo hohanina fefanoana be zany ka zanga moa dia natondra zavatra be deabe ty ary mofo-dipaina ihany aloha netiko inona ny ao anatiny tsy misy ininona zany ko dia mba vavo fotsiny ty to mofo-dipaina dimy fotsiny rangaty ve zany ka sotro rano raha ohatra ka tsy mety mimainako zarazara eo sa mba mahazoazo kely eo daholo aloha ka dia tsy maintsy alery amin'le rano sasanareo ary ihany zany no tovozinao isotrona ao reto ray antelo ty zany samy maka tena mbola tsisy otro tia ndraitra izay nanaovana ka eny zara aloha misy hohaninako dia ono ary nga sofera apetrako aminay ny fanontaniana dia tena sura avy anao fa ho avy izy
raha nyresakay aloha dia tena nanaiky mihitsy izy fa ho avy ary hitany tsara ty lalany ity. Zay zany zareo a dia miandry an'izay mécanicien zany indray zany ataontsika eto aloha. Azafady kely raha tovy mba saky resaka kely aminao vetivety a. Ie. Miala tsiny a tsy hoe sanatria akory manary amin'ny sarotra fa za ngamba rahangamba mangata-dalana kely a fa tsy zany fa ndray andro fotsiny permission nangatahako nefa tsika izao efa tafajanona androa andro aty tsisy réseau akory mba hitelefonena ny tany ampiasana dia olana be rangahy dia mba mangata-dalana kely miala tsiny. Dia andeha nareo zany? Tena tsy fitany rangahy fa mba tsofy rano a. Dia hono a andeha tongotra zany nareo Verinany? Mazava ho azoko tsy maintsy mandeha tongotrako dia nyzao maraina izao mba tsy ho tratralina eny an-dalana. Za koa angamba aloha ny mba hitsaitsaika fa ny zanako any a mampalahelo sady mbola tsy mahasara-pandriana akory nefa ny efa nilozako roa alina tany any amin'ny bebe any amin'ny fotsiny izy izao tsy haiko izay mahazo azy any. Eny atao ahoana moa fa mbola samy manana ny manerina azy daholo koa ny olombelona tsirairay avy dia fisaorana angamba no ataonareo misaotra betsaka fa efa zava-dehibe izao nataonareo izao tsisy tsiny ndre. Eny ary dia mahireza dia aza misosoka alahelo tsony e dia mahavita ratsy. Izay fa tena miala tsiny be dia be. Efa nisy namana andeha ihany moa dia mba hangata-dalana koa aloha ritovoka. Aiko ianao andeha? Za reny efa ela ny saika hangata-dalana fa saingy tsisy ny teny ny olona dia tsy hitako izay atao. Za rery ve ny andeha hody ihany mivady aman-janako any sahirana be. Azafady ry zareo a manao azafady kely e mba mifanatonatona kely azafady. Tsy zany mantsy fa misy andretina namatsika andeha reto a noho ny adidy sy ny andraikitra. Io le tenin'ny tolo malagasy hoe ny faladi tokana moa ny sapanana maro e. Dia nandray izao fanapa-kevitra izao a satria isika rehetra samy manana manahirina antsika daholy tsy hifamezatsiny zany. Na izahay izao ary fa zany hoe tsy afa-miala tsy midika akory zany hoe tsy nandray andraikitra nareo na hoe namelanay amin'ny sarotra fa izao re tsofina rano ndray nareo hiverina any amin'ny tany izay niavianareo tsirairay avy a satria fantatra hoe manan-java-manirana nareo a fa izay zavatra sisy eto dia atrehanay vitsivitsy izay mijanona ka dia misaotra be dehibe anareo a niaritra ny tsy fihinan-kanina sy ny tsy fahitatory sy ny areti-kibo sy ny karazany arak'ireny zavatra natrehantsika teto ireny ka noho izany dia tsisy tsiny re tompoko fa afaka miverina nareo a dia tonga avasoamantsara ny amin'ny tany izay niavianareo any zay e. Anay aby izay raha olona fa dia misaotra betsaka. Dia tena lasa tokoa le olona rehefa nomena lalana re. Amin'izay izy rehetrarehetra tonga dia niarana andeha daholo. Tena antsika senao sy ny Sofia ary nety Sofia sisy tafajanona eto. Diso kely ihany aloha ianao ohatry netanetam-polo oatra koko. Olona andeha andevina veranga dia alefa mandeha indray. Ka tsy maintsy anjehan'ny eritreritra ihany ange ianao hoe moa za koa ve nanampo izy mianakavy niaraka irona hiverina any. Zany rangano nahalatsaka an'ilay teny no ela dia niarany rodina aby izy mianakavy. Dia hoe izay tsy afaka miala dia eto aloha. Hono ary olona mba misy eritreritra ihany aty dia efa ela loatra nipetrahana teto le razana ary efa irahantsika mihaino amin'izany fofony izany. Za akory tsy manao hoe tsy ho avy eo le mécanicien fa tsy fantatro izay ora tongavany a ka hevitra tsipiko ty dia nareo no mandinidinika azy eo hitanareo efa lasa daholo ireny namanareo
ka maninona raha ohatra ka ampidinina tao io razana io dia alevina eto amin'ny sisin-dalana eto mitady toerantsika dia asiana marika tsy hoe eo ny ametrahana azy mandrakizay akory fa rehefa mainandro zany dia miverina tianareo raha tianareo ny tondra izay any am-pasandrazanareo moa raha mety aminareo ny hijanonany eto dia zay. Zaho aloha tonga dia d'accord amin'izany e, ary na tsy ho alainao intsony ary izy tsy maninona mihitsy. Vivy sao dia mba tokony asiana fandiniana kely any aloha vao mamaly. Tsy mety kosa aloha izany. Ninona aloha le hoe tsy mety ka le hoe ametrahana azy eto mandrakizay ohatry ny hafahafa ka hiverina amin'ity lalanyity indray izany. ka rehefa mainandro anie tsisy fahasahiranana ntsony ny mandeha makaty raha zany mandinika lizy. Ny hevitra aloha dia izao hoe lao andrasana aloha le zala dépaneur trany zay vao manapa-kevitra. Inona ihany no mbola endrasana amin'izany e, ka raha tsy tonga eo ary izy dia ahoana? Atory fanteliny eto indray. Ndao ary chauffeur, sao mba hampio zay fa hitanao zao ny zavatra manjo e. Salama Ratova, tonga soa zany e. Ie, enjakenjana zay omaly zay a. Na nahoana tokoa rangaha tany zay rangaha tamin'ny 5 vao tonga fa natanjaka ihany aloha le vehivavy. Any moa tamin'ny firy ny tonga iny fa efa maizimaizina ihany teo amin'ny tamin'ny 7 mahery kely teo ngamba. Aiza koa e. Vao tonga kelikely zany nareo dia tonga koa zay. Raha naposiko izany rangaha aleoko niaraka taminareo zay hoa tamin'ny 5 vao tonga. Ie, ka le fiara nge velona ihany e. Mba tonga ihany zala dépaneur dia mba tsy dia ela ny verenana. Dia ahoana ny fandehany tany? Vita soma tsara aloha ny fandevenany, sorona an'Andriamanitra, masaingy indro kely. Fa ahoana? Tsy maintsy natao anirotra angiara iny e. Natao anirotra tsy azoko. Zany hoe lasa kelikely nareo dia fampiresaka teo izay sy ny chauffeur moa zany nanao ale sosikevitra fa izay efa samy reraka dia reraka iny dia tsy nahita hevitra intsony. Dia ohatran'ny diniana le hevitra naposaka dia ohatran'ny nety ihany hoe ho alevina hitanao le toerana nijanonantsika teo iny zany e. Dia nisy le mademaka zay teo amin'ny sisisiny teo dia natao aloha dada. Aiza ho aiza eo zany tsy a. Hitanao le eo amin'ny sisiny andrefana teo amin'ilay voanao dia riapitapita andrefandrefana keliny iny. Raha tokoa rangaha zany. Fa zany hoe izy tsy maintsy ho fongarina tao iny amin'ny mainandro dia ampidirina fahasandrasana amin'izay. Tara tokoa rangaha renika. Enjana re. Enjana be. Tena mbola tsisy ohatran'iny ngamba hatramin'izay ka. Reto a, sao dia tokony hamindra ny dada amin'izay tsika fa efa maina ny andro. Ahoana fa efa fotoana zao ko. Sa ianao mbola mitazona ny teninao foana? Zaho a tsy mahavita. Fa ahoana e? Ingery lala tena misy rivotra mihitsy ho Vivy io e. Fa inona moa zany ny olana raha mijanonao izy? Olona efa tsara petraka tsara levenana io kosokirinao indray tsy azoko mihitsy nareo ny dépense mandeha makany fahasahiranana zany rehetrarehetra zany tsy mba eritreretinareo mihitsy. Ny anao efa tsy mahagaga. Tanin'ny ray aman-dreninao ve ihany sa tanin'ny havanao no avela fotsiny ihany le rangaha iny? Hita ho ako. Tsy te hahita ka hoe ampanina indray ny tômôbila. Za aloha tena leo e. Dia ianao ve zany tsara andeha mihitsy? Za mana tena an'izany. Aza manao an'izany kindria, ngatsika mamadika. Ny aky rehefa zay dia zay a. Dia hono areo ahy. Andray anjara amin'le dépense makany venao zany sa manao ahoana? Inona no omeko anareo e? Zany ary moa valiteniny. Sy alao izy hoany rehefa tsy handeha fa ampiomany ny chauffeur letsy a. Efa vita daholo zany efa milamina fa dia amin'ny latsinainy hery ny fotoanantsika eto e.
tandreny fotsiny miantsoantsoara mahita loha zany. Rehefa tsy andeha dia mijanona fa tsy mbola vitan'izay mandatsa ihany koa ve raha olona. hita ho ako tonga mba nitranga tamin'ny vodibozaka sa vato makazo fa nyray aman-dreny avy tsy asiana asiny. Tsisy ifandraisana mihitsy zany fa olona efa maty avy ary koa Borika ho any zany resaka zany fa efa film efa mandeha foana e. Mahazo an'ity mivavabavaka ity manko dia lasa maniratsira ray aman-dreny. Lor la amitsika ny programma fa ny participation-nao zany amin'io 10 000 sy ray hetsy a. Zay ny anjaranao. ay Ie dia mitovy ihany antsika moa zany dia fanariana rehetra zay. tsy maninona fa lao ataoko roa hetsiny ahy sao dia mbola misy ilaina tapaka Sotra bavy a. fa ataonareo inona moa zany zany fandaniam-bola be zany e. Inona daholo ny ilainareo amin'izany? Inona ny diranao amin'izany fa rehefa tsy asianao sira dia mipetraha amin'izao fa zasiana resaka tsony e. Dia iza daholo moa zany mandeha amin'ny ololala. ko tsy lentsika nandeha tany reny ihany ve zany Ie sady be rehefa nampanantena fa tsy maintsy hoany izy amin'ny fotoana io. Zay zao raha napetraka tao pasam-bahiny tsisy an'izao fahasahiranana rehetrarehetra izao. Dia tapaka zany ny efitra lala fa dia zay a. Tonga fa maraindrena dia tonga dia lasitsika. Ok. ny endriko moa adiny kamo e Saza miresaka amin'io tsony e. ay ve ohatr'izao ihany ty lalan'ity rehefa maina ny andro. Tinga ho tsara fa tamin'ireny tena voafitaka mihitsy tsika. Ohatra ny manonofo mandeha amin'ilay izy. Ity moa ilay fiara tamin'iny. Diso mihitsy ity ka. Ilay fiara nge matanjaka ihany. Izy aloha dia tena zay fa le fotaka ny tsy azo anoarana na tômôbilina matanjaka tahaka n'inona aza tsy tafavoaka ao anatin'ireny fotaka be ireny. Ka tiako hoe lalana akaiky. Fa ngamo misy akoatran'ity no mahatonga anao Raha ny tena marina zany tokony tsy tamin'ity lalana ity tsika ny nandeha fa any amin'ny lalam-be mahitsy fa hoe tiano akaiky an'ilay toerana andevenana zany tsy tena ty zany ny lalana déviation zany ty ka tsy sa nivaky an'izay taminao mihitsy raha tsy vao zao azo ny hitanao ihany ny fifandonana tamin'ireny. Fa dia sorina be dia be ianao aloha chauffeur fa dia tena namana tokoa ianao fa dia zay tafaverina ty indray. Eny taiza tokoa moa efa akaiky ao ambadika kely eo. Ie zay ihany koa ny antony tondrana ianao hoe mba miara mifanampy amin'ilay fitadiana ilay toerana nasiana azy. Tadidiko iny ka. Tongotsika. Ie tadidiko mihitsy ty. Teto le fotaka be nandrevy iny mbola io ary le lavadavaka io. Aiza ho aiza eto zany le toerana nametrahanareo azy. Io le kininina kely io ka. Kininina tokana. Ie tadidiko mihitsy satria tetsy amin'ny tsy le mademaka raha tsy diso le nansatoana an'le ohatran'ny tsatoka ohatran'ny lakroa iny. Kanefa ny to lasa tany lemaka daholo ty fa ahoana ary zany. Ary nankaiza le azo nataontsika lakroa. eny tokoa reto a sao dia mba tsy eto le toerany. za aloha natadidiny mihitsy fa teto le izy e. Marika aloha tsy tia azo kininina tokana ty ve satria apotitsy ty ihany le izy raha ny tena marina. Ka sao dia hoe nataon'olona kita le lakroana ohatra izany na nisy nanombotra. Moa ne azo kely fa mety izay aloha zavatra nitranga misy nanala teto le izy. Ka le izy ao leo tadiavintsika fa tsy maintsy teto zay ka. Tokony asianareo dongona zany le izy. Tsy izay koa ny olana tsisy dongona fa mitovy tatana mihitsy izy teo. Diso kely tsika. Raha be koa izy ty le izy koa somary arivariva zay no nanaovana azy dia ohatra nefa tsy dia tadidy tsony moa efa maika nody koa e. Ory zareo a tena ty le izy io hitanareo. Ie ty zao ty lavaka ty zao jereo nge ty lavaka ty e ty somary le mademaka nolo lavaka rehetrarehetra reo. Tena nisy namongatra tato. Ioko zao ny porofo. Andriamanitro.
ary tena tsisy ninona tokoa ao izany a so dia mba tsy teo aloha fa dinio tsara e. Tena izy aiza moa le angadiana aloha adiadiana lalandalina dia ito izay anaovana azy e. tery very tato ny razanareo. Vetivety ity zao misy silaka hazo andraso olo lavana kely ihany. Tena silaka an'le vata reto ry zareo a. Tanareo zany misy naka tato zany. dia ahoana inona no atao e? Dia lasa ny olona ve dada zany? Zay zaniko. Andriamanitro, inona re zany e? Tak'izay tsy nataontsika taty. Very fatiny raintsika ry lala. Toko izany mihitsy. Tena nanenenako e. Za nge Sofia rehefa mba niteny taminao ihany hoe alao mba hoentina ihany fa ianao tsy nety e. Zao very faty zay very ny fatiny rainay e. Inona zao no teneninao amin'izao iny? Fomba ny zavatra ihany zao, zavatra mety miseho amin'ny fiainana fa za manome tsiny. Za aloha tena manome tsiny anao mihitsy e. Tena marina. Ananaiky ny tenkanao zao hoe andeha ihany a. Tsy ohatr'izao ny zavatra niseho. Inona moa zany? Rodato. Dia iza loatra re ny olona tsy vanina navita an'izao e. Zara magagako. Faty abokora ngako alaina. Atao ahoana fa dia mahiresa ry zareo a. Misaotra ry sia. Sa ve nareo te hiala nenina hikaroka kely manodididina eo aloha fa sao dia tsy izy io? Sofera, efa io nge le potika vaty efa reo aby mipotika hazo tao e. Marina tokoa zany. Hitanao reo zao ny planche nitonana azy taty. Tena marina. Ngamba dia asa ny vavany kala vivy. Sa ve dia niloarin'ny alika tao e? Tsy alika zao. Alika tsy mahavaky an'iny vaty iny ohatr' zao. Dia inona ary zany no ataontsika? Inona moa fa tsy ndao hiverina? Sa aloha mbola tsy te hiverina e. Mbola tsy mety mihona ny saiko. Dia anao inona ianao? Akasaina eto aloha. Tsy mety mihona hoe tsy hitako ny fatiny raiko. Ka raha salamiko efa io erantsika mahita io inona tsony ny azontsika tao, tsika tsy mahalala hoe tamin'ny firy volana io nisy naka teo, anao déclaration ianao any amin'izany ianao an'izany. Tsika raha teo tsy nitondra taratasy ninninina. Mahiresa ry to fa aleo miverina. Ny mody angamba no mety indrindra. Izy raha teo efa maty anie tsy hiverina tsony na tsy hitanao eo ary ny fatiny. Dia ahoana zany zany lala? Ve hanova zavatra? Ianao tao mitandondrika be fotsiny e. Ka tsy hitako izay atao vaky ny lohako. Marary mihitsy ny foko zany. Eny andry. Ndao andeha tsika hariva ihany ity ny andro. Velo maridada. Na dia tsy hita amin'ny masoko tsony ary ianao. Izay vao tena hoe very faty. Aiza mionona ry tovo mahiresa fa zao ny fitondran'Andriamanitra. Aza misosoka alahelo tsony. Misaotra betsaka anao nampahery sia. Mafy zao manjoa zao. Ny fotsy mamela olona e. Zanako vavitokany ve ny lasa tsy alahelo e. Ka atao ahoana e? Mafy ny fisarana amin'ny aranofa. Vao hery taona ohatran'izao ny lasa tata dia lasa indray ny somony any. Trakafa lehilahy. Misaotra betsaka. Zay ary fa hiaraka hipetrapetraka amin'ny ankizy etsy aloha. Hono aloha ry tovo. Ahoana ry vivy? Ataoko fa tsy ho diso angamba raha metraka an'ity fanontaniana ity aminao. Ny amin'inona izay? Tsy maintsy ho alevina io zaza io. Dia aiza indray no andevenana azy? Ny andro ity fantatrao tsara fa fahavaratra. Aiza moa e? Tsy maintsy any am-pasandrasana izy no apetraka. Maninona? Any tanàny e. Dia tena tsy hiova amin'ny hevitrao mihitsy izany ianao. Fa amin'ny eritreritra ao aza atao aiza izy? Maninona raha tsy miala eto an-tanàntsika?
tena manoro hevitra anao a, hitanao reny fahasahiranana tamin'ny dada reny dia mbola hiverenana indray ve? Amin'io nefa dada izao tsy hita faty. Ka amin'ny eritreritra ao izany dia miverina amin'ilay resaka taloha indray tsika hoe ny am-pasambahiny. Izay aloha raha ny hevitra e. Tena te handresy lahatra anao atovo, marina e. Dia ahoana ny hanamboaraka ny saiko amin'izany hoe zanako vavy tokana io dia izany ary izy anie eto akaikinao e. Izany tokoa moa. Za loatra ny tena miala tsiny dia meloha raha mbola andeha ho any an-tanàna indray ianao hitondra an'io. Sady efa mandeha siosio ao hoe raha alevina any an-tanàna io zaza io a, tsisy andeha daholo ireo olona rehetrarehetra ireo. Izany very fify. Ka ny olona nangery se tsy mety milamina mihitsy ny saiko mieritreritra n'ilay zaza hoe tsy hiditra pasan-drazany e. Oritovo sady amin'ny maha-malagasy izany a, tena tsy mety fotrany hoe lasa manambanin'ilay razanao ianao. Manaiky mihitsy fa izay ny fombantsika malagasy. Nefa rehefa fotoana tsy azo anoharana ohatr'izao tsy hitako mihitsy izay olana. Ny olona anie rehefa maty dia maty e. Tsy manova na inona mihitsy, na aiza izy na aiza milevina. Fa ny zava-dehibe dia ny fanahy ihany. Hoe nandeha nakaiza ilay fanahy rehefa niala teto. Dia ahoana ny vavam-bahoaka amin'izany? Aza meno azy vavam-bahoaka izany e. Sady ireo anie tsy hanampy anao mihitsy e. Izany nefa feo mandeha ihany hoe tsisy handeha ireo olona ireo raha makany an-tanàna io. Ary raha ohatra hoe misy hevitra ny aty e. Hoe inona ihany? Hoe raha manao vasana manokana aty akaiky aty raha dia mba afindra izy rehefa tonga ny fotoana amin'irana azy. Fa sao dia heverinao fa moramora ary izany hoe mbola voanangana fasana izany. Mbola zavatra lavitrezaka be izany. Eny ary ao fa hitantsika eo. Renareo teo lalan'ny sarotra. Nandrenesanao any Voary, Saondra, Iaina, Simonety, Ery, Solofo ary Toussaint.